mpiaraka kely amle mandeha resto de avy miakatra hôtely fa vao hitako mendrika ao avany malimaly ka te kokokoa ilaza zavatra bikinasa tapitra de ozy anao hoe aoko zahay tsy haiko ze antony miangavy avozy anao hoe nitome efa tapiny zany tady vaolany fenao tsy nety de sasany toka andray mipisakaiza mambolana aveo enao ve mininy efa naposiko satosely ipanekeko tsy natosiko de nao ndray mikafara hoe satsotra talo tsy mahay manindry fo lasa nanidry fo am'izao amailomailo de napetako ny armura vao mifo de verifieko ndray ny armoire so lasa ndray anao satria hoe tsura tsy matoky satria fisainanao maramara Tinao ao tsara fana indray aminao tsy zaho intsonizan aleoko mailomailoka Yeah. Yeah. Araka ny hitanareo moa zany am'izao hoe am'izao titran'le anina zao a de karazana fanandramana kely tia resaka podcast. Tsy haiko ianao na mihaino zao de zao na mihaino rehefa aveo na mihaino rehefa elaela tsy fantatra fa ity zany karazana fanandramana fa anao reka zavatra ohatr'izao resaka karazana podcast miresadresaka zavatra maromaro ao anatin'izany resaka afaka miresadresaka tsika momba ny projet musical koa zay voavoaka farany moa zany zao de ny album tantarantsika de afaka miresaka koa tsika zay zavatra zay ho atao atsoatsy miresaka mety hisy resaka tantara kely eto hoe inona nahatonga ny hira anankiray ao anatin'le album na ohatrohatr'izany de zay hirahiranareo ty zay zao hiranay Sphinx mitondra ny lohateny hoe efa hafa Sphinx moa zany zay tsy izoviana aminareo fa avy ao amin'ny THT de zay ny invité amin'ny album le ria de le tantaran'le hira zany nisy band niaraka tamina sipa de niratran'le sipa izy taloha de rehefa niverana nefa zareo taty aoriana de niandry le sipa mba ohatran'ny taloha ihany izy hoe tsara fanahy be na anona kay le ria efa hafa resana zany io lasa ohatry nametraka armure le ria zany entre an'le ria sy le sipa de ohatran'izay zany tantaran'le izy de zay fotsiny fanandramana n'ity podcast ity fa tiako fantatra fotsiny tena mandeha marina ve fa manantena fa hisy olona hiaino ary mety hoe tsy zao de zao en direct zao fa misy ihany ao de mba commentenareo hoe tena mety ve raha ohatra hoe mba asitsika n'ity resaka podcast ity satria fanindriko be mihitsy ny hanao an'izy ity ho an'izay tian'le tantara fifanarahana miafina koa zay mbola hisy projet momba an'izay mety hisy en direct ohatr'izao koa le izy de misaotra betsaka ho anareo zay nihaino rehetrarehetra moa koa raha nisy tsy nilamina kely de alamintsika manaraka fa ho fantatrareo ao amin'ny page Facebook eo ihany hoe oviana ny podcast atao amin'ny YouTube koa ho fantarinareo amin'ny Instagram afaka arahanareo foana ao amin'ny Instagram @judaomi ao amin'ny en Facebook Juda de atao amin'ny YouTube moa zany eto ihany de zay ok.